ho amintsika manankarivana ny fahasoavana sy ny fiadanana amin'ny fahalalana tsara n'Andriamanitra raitsika sy Jesu Kristy ilay tiantsika amin'ny fitiavana tsy mety leva. Amen. Dera sy misaotra anao izay tompo amin'ny zavatra rehetra fa hainao no mihazona anay manaka ankehitriny amin'ny tanakavana amin'ny fahamarinanao ka mahatonga anay mbola mahajoro amin'ny fanarananao. Dia misaotra anao izay tompo raha mba omenao anay ny teninao izay mahay manadio anay sy mahay mampahery anay ary mahay mampahendry anay amin'ny fahalalana ny famonjenao izay vitanao anay tsirairay avy. Dia mitenena anao Jesosy fa mangeta eto anao ny fanahinay amin'ny anaranao Jesosy teny tonga nofo naovanay izany vavaka izany. Amen. Ny anjara mofinaina ho antsika amin'ity andro zoma 20 Jolay 2024 ravana dia boky ny asan'ny apôstôly toko 7 andiny fahatelopolo ka hatramin'ny fahavalon'ny telopolo. Asan'ny apôstôly toko 7 andiny fahatelopolo ka hatramin'ny fahavalon'ny telopolo vaky toy izao zany amin'ny anaran'i Jesosy. Ary rehefa afaka 70 taona dia nisy anjely miseho tamin'ny tanan'efitry ny tendrombohitra Sinay teo anaty lelafo teo amin'ny voaolo. Ary Mosesy no nahita dia gaga no fahitana nefa no nanantona andinika izy dia tonga ny feon'ny tompony anao hoe izao no Andriamanitra no razanao dia Andriamanitra Abrahama sy Isaka ary Jakoba dia tonga kovitry Mosesy ka tsy sa nandinika. Ary hoy Jehovah taminy esoa ny kapa amin'ny tongotrao fa masina io tany hijanonanao io. Hitako toy ny fahorian'ny oloko tany Egypta ary reko ny fitarainany dia nidina monjy azy aho ko handeha ankehitriny dia rahako any Egypta ianao. Izany Mosesy izany dia laviny ka nataony hoe izy no nanendry an'elahy ho mpanapaka sy mpitsara kanjo izy ihany ny raha an'Andriamanitra mpanapaka sy mpanavitra nombany tanany anjely niseho taminy teo amin'ny voaboly. Izy nitondra ny olona nivoaka sady ny mafagagana sy famantarana tany Egypta sy teo amin'ny ranomasina mena ary tanan'efitra 40 taona. Izany Mosesy izay nilaza tamin'ny zanak'Israely hoe mpaminamy no atsangan'Andriamanitra ho anareo avy amin'ny rahalanareo tahaka izy ilay teo amin'ny fiangonana tanan'efitra amin'ny anjely izay niteny taminy tanateny mohatra Sinay tsy tamin'ny razantsika ka izy no nandray miteny velona mba omeny antsika. Ray masonao manamasinana anay amin'ny fahamarinana ny teninao amin'ny fahamarinana. Amen. Mosesy no nandray ny teny velona mba omeny antsika. Mosesy no nandray ny teny velona mba omeny antsika. Iria miandiny fahavala amin'ny telopolo tapany farany no misy an'izany. Ilay teny velona dia ny tenin'Andriamanitra izay alalantsika azy ankehitriny. Ny votoatiny dia fanafana sy famonjena ho antsika izay mampiseho ny alehibe ny fitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao dia nanirahany olona hanafaka azy sy hamonjy. Tao Mosesy izany raha nitaraina ny zanak'Israely sy fahadiovanovana tany Egypta dia vitan'Andriamanitra ny nanehekany Mosesy mitondra ny zanak'Israely tamin'ny alalan'ny famantarana maro sy fagagana maro izay tany Egypta ka nitonga azy nivoaka tany Egypta sy teo amin'ny ranomasina mena tanan'efitra 40 taona. Izany Mosesy izany no efa nambara ny soratra masina fa mpaminamy no atsangan'Andriamanitra ho anareo avy amin'ny rahalanareo tahaka. Tanteraka indrindra koa izany tamin'ny nanirahan'Andriamanitra ny zanany latokana izay tonga teto amin'ity zao tontolo izao ity fa hoy ny soratra masina manambara an'izany fa toy izao nitiavan'Andriamanitra zao tontolo izao meny ny zanany latokana mba tsy very izay tany azy. Navin'olona nge izy, nafokafokain'ny olona izy ary vonoin'olona teo amin'ny azo fijaliana tamin'ny fomba feno fahafanarana. Mosesy koa mba lavin'ny olona ka nitenenany hoe izy no naneny alahy ny mpanapaka sy mpiara. Kanjo izany Mosesy izany ihany ny raha an'Andriamanitra mpanapaka sy mpanavitra ny zanak'Israely no manontana ny anjely. Tahaka izany koa Jesosy Kristy ilay navina sy ny vonoina ary
vonoana tamin'ny fomba fifampivavaka no nataon'Andriamanitra indray famonjena sy famonjena an'ity tontolo zao ity, araka ny volaza hoe no vonoana izy no mifahatsotsika, no le fonina izy no nelitsika, ary ndia kapoka taminy no nazoantsika fanasitranana ary ambony zany rehetra zany manevina izy no mivoatalitsika, nefa natsangan'Andriamanitra ho velona izy fanamarinana amintsika ary manakakitiny izy dia mifona ao antsika amin'ny fonana manak'izay. Ka zay rehetra manaiky zany an' Jesosy Kristy zany sy mino zany asan'i Jesosy Kristy zany dia nizay no lazainy soratra masina hana amarinina mameam-pona. Ko amin'ity androany ity ry havana, efa marina tamin'i Mosesy zany milavina sy ny tsirairay nefa ny rahan'Andriamanitra mihitsy izy nafaka ny zanak'Israely tamin'ny fomba mahagaga sy ny tonany ny zanak'Israely tamin'ny famantarana maro sy fahagagana maro namakivaky ny ranomasina mena tahaka ny tamin'ny maina ary napiditra azy tao amin'ny tany tonga donosy taty. Dia izany koa isika, Jesosy Kristy vonona ampandovantsika ny lanitra vaovao sy tany vaovao rehefa mino sy manaiky ny anarantsika ary matoky ny famonjena izay efa nataony antsika teo amin'ny hazo fijaliana. Koa mitoera tsara amin'ny Kristy, norena tsara aza miova fa Jesosy Kristy tsy miova omaly sy miova manak'izay, izy efa ty dia ty antsika hatramin'ny farany. Amen. Misaotranao zay raha eo noho ny tsy fivadianao amin'ny atanterahany famonjena ho an'ity zao tontolo zao ty. Mbola miazona ny teninao manakariva ianao hoe ty zao tontolo zao ty ianao ary tsy mamely ty zao tontolo zao ty ho very fa sitraka ao ny hamonjy an'ity zao tontolo zao ty amin'ny alalan'ny zanakao. Ataovy resy lahatra zany zay sy babiny zany fitiavan'ny zanakao zany ary ampianariko koa zay izary zany famonjena zay azonay tao aminao zany Jesosy ka naikirako ao naiza naiza ary anao vinovina ka iteny hoe ity aho irao dia hanambara ny filazantsaranao amin'ny sehatra rehetra zay nananay fahavelomana iny hatramin'ny fanatany aza, satria ho ianao hoe hovavolombeloko ianareo ka hovavolombeloko manomboka ho Jody, Samaria, Jody farany tany. Koa natren'izany raha eo ampahezo zay amin'ny alalan'ny fanambo masina mba ho sahitsy ny vavolombelonao ka nambara ny alabe ny fitiavanao amin'ny alalan'ny fitoriana filazantsara. Dia sitrakai ny ary hivavaka hoe nainay izay nan-danitra masina ny anaranao ho tonga ny fanjakanao ataony ny sitraponao ety tany tahaka ny an-danitra meneny ny anona sahazo anay amamelany alokay tahaka na milana izay meloka taminay aiza nitonanay amin'ny fakapanahy fa manafanay amin'ny ratsy anao fanjakana sy ny hery ary voninahitra manak'izay. Amen. Tanterahany tompo amintsika ny zao tsodrano zay tononona mianaray sanakafana masina zao raisan'ny finoana sy fanantenana ary fitiavana izany. Ary Andriamanitra ny fahasoavana rehetra zay efa niantso anareo ho ana voninahiny manak'izay ao amin'ny Kristy rehefa niaritra fahoriana vetivety ianareo dia izy no tanteraka sy ampiorina ary ampitoetra anareo ho azany amin'ny fanjakana mandrak'izay manak'izay. Amen. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra rery ihany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.